Voasambotra tany Londres, Royaume-Uni, Ramatoa Romy Andrianarsoa izay jirikabin'ny présidansany Andry Rajoelina zany izy io. Teo am-pivoriana miaraka amin'ireo orinasa solitenany orinasa Gemfields zareo no voasambotra. Ary tsika malala tsara fa jiolahy sy jiolahy-mbavy no mitondra an'ity firenena ity, association de malfaiteurs. Fafambaraka henatra mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona ny mahazo an'izao fitondram-panjakana entiny Andriamatoa Andry Rajoelina zao. Tratra teo Ambodiomby teo ampanaovana action ny dirikabin'ny Andriamatoa filoha Andry Rajoelina Romy Andrianarsoa. Tany Londres en Angleterre no nisehon'ny ity afera maloto izay saika ataony tale kabinetran'ny présidence ity. Teo ampanaovana négociation miaraka tamin'ny orinasa Gemfields no sady nitaky vola ho atao corruption no tratra izy ireo. Fanny Soernef dia manaraka ankaiky ity raharaha ity ary fantany tsara inona ny zavatra niseho, inona ny zavatra saika ataony ireto olona avy tao amin'ny présidence ireto. Voasambotra tany Londres, Royaume-Uni, Ramatoa Romy Andrianarsoa izay jirikabin'ny présidansany Andry Rajoelina zany izy io. Ny antony nisamborana anazy dia tratra Ambodiomby teo am-pitakiana vola corruption tamin'ny orinasa Gemfields. Ny antony izany fitakiam-bola zany dia nanao négociation izy ireo anomezana licence d'exploitation minière an'io orinasa Gemfields io. Io orinasa io efa manana permis d'exploration fa saingy mbola tsy manana permis d'exploitation. L'exploration zany mijery ianao hoe aiza misy an'le zavatra tadavinao dia rehefa aveo ianao mahita hoe ary anana ery amin'izao dia mangataka amin'izay ianao permis d'exploitation. Ary io permis d'exploitation io dia ny ministèran'ny mines sy ny fitondram-panjakana no manome azy io, fa tsy directeur de cabinet any présidence. Ny mahalasa saina mahakasika ty afera ity dia tsy nahenona feo mihitsy ny avy tao amin'ny présidence, indrindra fa ny fitondram-panjakana ray manontolo. Nefa efa tany amin'ny lakamisy 10 Aogositra no nitranga ity afera ity, nefa tsy nahenona feo. Inoana fa fantatra izy ireo ty tranga ity. Fa ny andry le afera nivoaka tato amin'ny tambazotran-tserasera zay vao nanao fanambarana ny ao amin'ny présidence. Mahagaga ane zany. Inona ozinareo ny zavatra nambaran'ny fitondram-panjakana avy tao amin'ny présidence? Tsy resaka mission no nandehanan'ny Romy Andrianarsoa tany Londres, fa aferanazy manokana nanao vacances izy. Ny zavatra mampiome amin'ity fitondram-panjakana ity dia nasehon'izy ireo mihitsy ny tsy fahamatorana. Tsy misy sonia ny taratasy izay navoakan'izy ireo tao amin'ny tambazotran-tserasera na tao amin'ny rohin'ny présidence izany. Diso tanteraka ny fanambarana izay nataony tao amin'ny présidence république Madagasikara hoe nahazo congé i Romy Andrianarsoa dia nanao vacances any Londres. Fanny Soernef nanaraka ankaiky ity raharaha ity, tsy navelany zany raha tsy hitany teo ampelatanany ireo proof rehetra mahakasika ty afera ity. Ampelatanany avokoa proof rehetra, indrindra fa ny vola izay niangany ity talen'ny kabinetran'ny présidence ity, niainga avy tao Madagasikara, nakany France dia nakany Londres. Dikan'izay tsy hoe nandeha ohatra nandeha nitsangatsangana ry zareo na nandeha train na ohatra hoe nandeha nisy incident teny anatin'ny vacances anteny fa niala tao Madagasikara izy ireo indrindra moa zany ny anananay eto ambany masina eto dia ny alakamisy ifo
ny alarobia folakamisy zany hoe alakamisy à 0h no nandray ny vol Air France mandeha aty Frantsa dia avy eo mandeha any Londres ramatoa Romy Randrianarso miaraka amin'io Philippe Tabuteau io. Fa ny SORNF dia mangataka n'Andriamatoa Andrajoelina hitsangana ao amin'ny plateau ny télévision malagasy ilaza mpabe maso ho hitan'izao tontolo izao fa tsy izy ireo no naniraka ny tany kabonitra ny présidence nakany Angleterre. Miangavy fa ny SO hitsangana Andriamatoa Andrajoelina hitory any amin'ny Paka, any amin'ny Bianco, hitory an'ity ramatoa ity. Amin'izay fotoan'izay dia mizaka vesatra anankiroa be zao ity ramatoa taliany kabonitra ny présidence n'Andrajoelina ity, sady voaheloka izy eto Madagasikara no voaheloka ihany koa ny afera volenta izay nataony tany Londres. Faramasandra Rajoelina dia asefo miteny amin'ny télé dia milaza hoe tsy za mihitsy no naniraka ny ramatoa Romy Randrianarso anao an'izany ary za dia maniraka ny Pâques. Ohatra nanirako hoe avoainy ny donia, avoay tany amponjy ny donia dia ampidiro amponjy ataovy MD international koa zany mandat d'arrêt international Romy Randrianarso fa manala baraka ny présidence izay hiadidiko. Rehefa tsy manao an'izay ianao dia complice. Ary tsika malala tsara fa jiolahy sy jiolahy-mbavy no mitondra n'ity firenena ity, association de malfaiteurs. Business maloto ny fitondrana ny firenena io. Manao zay farany hery ny fitondram-panjakana malagasy anafenana ity afera ity. Nivoaka ihany ny farany ity makasika ity afera kolikôly avolenta ity. Ny tena marina dia zao ny tena fandehany. Saika hanao démarche resaka fitrandrahana arenan-kibon-tany tany Londres no nankanesan'ity talegny kabonitra ny présidence ity. Raha jerena ankaiky dia tsy normal zany. Tokony izy ireo avy tao amin'ny arenan-kibon-tany no niainga nakany Londres raha ohatra ka resaka négociation makasika ny arenan-kibon-tany. Fa zareo tao amin'ny présidence mihitsy no nitsanga no ny intérêt personnel na individuel groupe vitsivitsy angambo. Orinasa Gemfield no nisafidiny izy ireo ho investir sy hitrandraka ny arenan-kibon-tanytsika. Marina fa hatrizay dia tsy isika malagasy no mitrandraka ny arenan-kibon-tanytsika fa vahiny. Ny fitondram-panjakana no mitady client, mitady ny investisseur hitrandraka ny arenan-kibon-tanytsika. Dia isika malagasy no mahazo pourcentage kely amin'ilay vokatra rehefa avy eo. Dia eo ny mipotra ny fakampanahy, te azo tombony avokoa ireo amin'ny fitondram-panjakana toy ny ireo amin'ny présidence, zareo amin'ny fitrandrana arenan-kibon-tany, dia zary raha mahazo tombony ny kitapobolam-panjakana. Any ka mijaly foana isika malagasy na dia manao exportation amin'ny taona isan-taona. Isika malagasy dia mbola mahantra ihany isika, mbola mindram-bola ihany isika rehefa anao lalana, mbola mindram-bola ihany isika rehefa anao infrastructure maro samihafa eto Madagasikara. Mahazo 5% amin'ny capital ny orinasa Gemfield io Romy Randrianarso sy Philippe Tabuteau. Ny état malagasy zany amin'izany tsy fantatra hoe makaiza. Dia sûr fa rehefa mandeha indray koa ny tena octroan'io licence io dia miditra actionnaire koa Rahavattomanga sy Rajoelina. Ary actionnaire à 50%. Izany manko ny fataon'ireo. Ilaza indray ireo hoe ianao dia mamoromorona eo. Misy orinasa efa tratran'izany dia io orinasa Samada CSPIM ao Madagasikara io. Tsy nitondra na ny ariary arany ny iza moa ty Mamy Rahavattomanga tamin'izany orinasa zany fa tonga dia hoe raha te hiasa eto ianao 50% ny capital zany participation omenao anay dia zahay lasa actionnaire 50% dia ianareo 50%, fa izahay tsy mandoa fa ianareo no manao ny investissement. Ohatran'izany daholo ny fomba nazahoany Mamy Rahavattomanga ny ankabeazan'ireo société andreo.
io lazaintsika hoe ry Anjela Tsakatany, Masinday Pierre, Masinda je sais plus, io zany ny fomba fanaovany anazy. Ohatran'izany ny fomba nazahoany an'io Sodiato io, ohatr'izany ny fomba nazahoany an'i Matarel, ohatr'izany nazahoany an'io klinika polyclinika Ilafy io, ohatr'izany nazahoany an'io Amarante taloha CSPI Mada io. Dia ohatran'izany ihany koa ny fomba namarotana ny orinasa ny exploitation de fer Wisco any Soalala. Ny zavatra mila fantatry ny malagasy, betsaka ny investisseur te handrara eto Madagasikara fa noho ny fanararotana be loatra ataon'ny ireo mpitondra. Zany hoe tsy vitany hoe maka tombony amin'ny taxe zay tokony alohan'ny orinasa ny investisseur avy any ivelany, fa mbola maka tombony ihany koa ireo ao amin'ny fitondram-panjakana, maka tombony ao amin'ny présidence, maka tombony ao amin'ny société manokana, maka tombony ihany koa ireo olona zay te haka tombony, hany ka matahotra ny ampiasa vola eto amintsika ny zareo compagnie avy any ivelany, satria tsy misy tombony azon'izy ireo noho ny resaka zay risoriso masiso zany eto Madagasikara. Betsaka ny investisseur te handehanao investissement à Madagascar. Fa saingy tsy mety amin'izareo le mandoa pot de vin, le mandoa dessous de table, le mandoa vola amin'le mpitondra aloha zay vao afaka miinvestir, dia vatany voatenena izy hoe mila mandoa vola ohatr'izao nareo, dia tonga izy dia mangoronetana dia lasa izy. Ireny investisseur reny nefany no tena tsara miinvestir ao Madagasikara, satria reny olona reny tsy hanambaka antsika. Fa ny olona izay vonona hanambaka antsika, ohatran'ny tony Wisco, ohatran'ny Sherit, ohatran'ny QMM, ohatran'izy mianakavy manao investissement mandoa pot de vin ao Madagasikara ao, zay vao afaka miinvestir, ireny olona reny dia tsy azahoantsika tombotsoa, fa satria lasan'le mpitondra ny vola tokony ho arotsana anaty kitabolam-panjakana, au lieu de andohany 5%, 10%, 25% à titre de taxe sy contribution sy ataontsika dividende ho any État malagasy, dia amenany Mamy Ravatomanga, menany Andry Rajoelina, omenan'ireo dirikabin'ny présidence, omenany izy mianakavy miasa ao amin'ny présidence, ao amin'ny fiadidian'ny république, omenany ministre eto ampamarana dia mahalasa saina ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena. Mampalahelo ny malagasy 28 millions tsy maharaka zay tena fandehany ity fitondrana eto amin'ny firenena ity. Isika dia mizaka zay voka-dratsy ny zay ataony ireo mpitondra, ireo malfaiteur eto Madagasikara. Vaolana dia zao, sokafo ny masontsika ry malagasy avako. Ho an'ny ray aman-dreny kosa dia atoseho ny zaza mba hianatra, mba hanana mari-pahaizana afaka handinika tsara ny zavatra mety ataon'ny fitondrana sy ny tsy mety. Mila olona mianatra ity firenentsika ity, mila olona manana fahalalana, mila olona tia tanindrazana ary hendry ity firenentsika ity. Zay ny vidéo tsika androany, azadiny misabone sy manisy j'aime ny vidéo tsika amin'ny manaraka indray.